faly miaraba nareo ry havako amin'ny anaran'i Jesoa ho ampitombona ao aminareo hatrany ny fahasoavany. Amen. Mivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, andro faharosady amin'ny ity taona vaovao ity izao, mbola ao anatin'ny fifampirariana soa izay, mbola ao anatin'ny fametrahana ny fiainana indray hiatrika ny taona eo anatrehanao izay, koa miteneny ianao Tompo fa mihaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, manoloana an'ireo tebiteby sy ahihany amin'ny ho avy ka metrahana ny fanontaniana manao hoe: anao ahoana ity taona ity? Anao ahoana aho? Anao ahoana ny tokantrano sy ny vady aman-janako raha efa manambady? Anao ahoana ny asako raha toa miasa? Anao ahoana ny fianarana? Anao ahoana raha ohatra ka mbola eo-pitadiavana asa sy ny toy izany? Manoloana an'ireo dia misy ny alaim-panahy hitady mpahita sy mpamantatra ny ho avy. Misy aza ny mijery an'ireny atao hoe tombam-bitana ireny ry havako. Anisan'ny tiako ary anisan'ny namelona ny fonoko, ny fanantenako, ny fahatokisako an'i Jesoa Kristy ny amin'ny ho avy ry havana dia andinin-tsoratra masina ity, satria Jesoa mihitsy no miteny ao amin'ny Matthieu 9:1-7 ka hatramin'ny 4:30. Andinge ho vakiako aminao izany amin'ny anaran'i Jesoa hoe: aza manahy ianareo ka manao hoe inona no haninay, na inona no sotroinay, na inona no tafianay. Fa izany rehetra izany dia ka tsahan'ny jentilisa fatratra, fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany, ary amin'izany dia aza manahany amin'ny hampitso ianareo fa ny hampitso hanahany azy. Ampy ho an'ny andro ny ratsy ny seho aminy. Amen. Hoy aho hoe anisan'ny namelona ny fonoko sy ny fanantenako ny amin'ny ho avy ka tsy nananako fanahino ry havana. Indrindra ilay andininy farany hoe ampy ho an'ny andro ny ratsy ny seho eo aminy. Manam-panahiana hoy aho ny olona ny amin'ny ho aviny, fa ireto raha aravina ireo vanitenin'i Jesoa ireo. Voalohany aloha dia hoy ny Tompo izany hoe mihaza mahatoky an'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ka hametraka amin'ny fiainana iray manontolo sy ny ho avy izay antenaina fa ho tsara eo am-pelantanany. Faharoa, hikatsaka amin'ny fanjakana sy ny fahamarinany, izany hoe hoy ny Tompo hoe katsao izay rehetra natanterahanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapony aloha vao ny tianao atao amin'ny lafim-piainy rehetra, dia omen'ny Tompo anao ho fanampiny bonus ny zavatra rehetra toy ny hohanina sy ny sotroina ary ny hotafiana. Fahatelo, mampianatra antsika koa Jesoa mba hiasa tsara isan'andro, ka izay mety ho tsy fahombiazana ao anatin'izany dia misy mahatoky fa raha mbola miposaka koa ny masoandro isan'andro isan'andro dia mananteny tsika fa misy zavatra tsara ao izany omen'ny Tompo noho ny fitiavany antsika tsirairay avy ao amin'i Jesoa Kristy. Ry havana, ho ahy manokana dia tsara ho antsika ny ataon'ny Tompo amin'ity taona ity, tsara ho an'ny tsirairay, tsara ho an'ny isam-batan'olona, fa aza manahy ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho ihany. Ry havako, mirary fahombiazana ho anao aho amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Mivavaka ary sika. Esory aminay ary Tompo ny fanahiana fa hatoky ianao izahay, ary dia manana ny ho avy mamirapiratra eo anatrehanao Jesoa Kristy miatrika an'ity taona vaovao ity. Amin'ny anaranao no nanaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.